Vetivety kely tenenako fotsiny hoe amin'izao firahirana ny fanavaozana ny repiblika zao a, na ny refondation io na fanovana io a, ny fotony a, dia tokony mba fotoanany angambany zao hametrahana am'zay a ny resaka philosophie de parti, zany hoe ianao zany rehefa manana antoko politika dia misy filôzofia ao anatiny ary ny mampiray an'ny olona ao anatin'io antoko politika anankiray io a de le filôzofian'le parti zany fa tsy olona anankiray, zany hoe ianao zany tsy hoe olona tsangan'olona no arahanao ao de rehefa tezitra am'le tsangan'olona ianao a de mifindra any am'tsangan'olona hafa indray, fa tokony misy filôzofia zany hoe tena foto-kevitra mihitsy zany nijoroana ao anatin'le izy hoe zay a de miandrandra zany atao hoe libéralisme zany ohatra na hoe miandrandra zany atao hoe inona moa filazana anazy zany hoe karazana hevitra rehetrarehetra zany zany hoe ny sasany mety manao hoe libéralisme, sasany manao hoe fédéralisme et cetera de miazy iny foana ny heviny ary tsy miova amin'io izy, be dia be ny nanao an'zany, anisan'izany ny professeur Zafy Albert zao a de tena nanana hevitra mihitsy hoe zay le tsy miditra am'ty raha tsy zao ny anay de zao ny heviny a, fampihavanam-pirenena, vérité, pardon et cetera sy ny sisa sy ny sisa, ka raha vao tsy mipetraka ny philosophie de parti na ny idéologie koa ao anatiny de déjà ianao tsy afaka miady hevitra aloha voalohan'izay a. Faharoa manaraka an'izay a, tokony manana projet de société koa ianao zany hoe am'ty hevitra zay hoentinay ity de inona ny karazan-drazana vinam-piarahamonina ho ampiharina raha io no atao eto, de ino no ahelinao manerana ny faritra rehetra zany le hevitra ao zay, ary ao anatin'izay a de tokony rehefa tena le hevitra no ijoroana de miala ho azy a le resaka frégolisme, ino moa filazana zany, ohatran'ny hoe fiovaovana palitao zany, famadia palitao isaky ny mihetsika satria mahatonga antsika sy ny mpanao politika miova palitao a de voalohany aloha le tsy misy ny hevitra iraisana, faharoa manaraka an'izay a io koa resaka intégrité ihany ny tena marina am'le frégolisme ka mba ialana am'le culte de personnalité re tompoko a de tsara zany apetraka manomboka am'zao fanovana zao ny hoe manomboka zao a de misy ny idéologie sy ny philosophie de parti ary ny parti politique zay tsy manana an'io a de tokony tsy ho eken'ny ministera ny antintany, ka tsara ny mametraka an'izay mba hialana am'le olona milala ho aty sy makary efa nanota taty izy de mbola miverina ihany a de lasa misy le tsy maty manota, zay fa de fotsiny rory e.